Vaovao hafa raha isika nampitantaina ny maro ny zavantranga teo anivon'ny logistique pétrolière izay orinasa misana ny fitaterana sy ny fitahirizana solika. Raha ny fantatra mantsy dia nampiato ny asany ity orinasa ity ny maraina teo fa efa niverina tamin'ny laoniny kosa izany ny tolakandro teo. Nanany fisian'ny olana eo amin'ny famatsiana solika ny ankamaroan'ny mpanjifa ny maraina teo noho ny zavantranga teo anivon'ny logistique pétrolière. Tapitra omaly ny licence na ny karazana fahazahoan-dalana ahafahan'ny logistique pétrolière miasa izay orinasa iray misana ny fitehirizana sy ny fitaterana solika. Noho izany antony izany indrindra no nampitsahara ny asany androany maraina raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'izany orinasa izany. Zavatra nitranga moa zany tamin'ny maraina nisy tapitra omaly 7 novembre ny licence de stockage sy ny licence de transport routier ny logistique pétrolière dia niandry fanavaozana le licence moa zany zay avy any amin'ny fitondrana dia tsy mbola tonga le taratasy hatromomaly ariva dia tamin'ny maraina zany zay satria mba ho fanajana ny lalàna zay milaza fa tsy afaka manao asa ao misehatra ny solika anava ny olona iray ny orinasa iray raha tsy manana licence dia voatery zany zay nijanona tsy afaka niasa tamin'ny maraina. Ankoatran'le fanajanana ny lalàna moa zany misy koa mba ho fitandrovana ny tiers miara-miasa aminay satria amin'ny sehatra ny solika toy itony dia misy assurance be dia be mila atao. Or nefa amin'le tsisy licence zany zay nanomboka tamin'ny maraina dia suspendu de plein droit daholo le assurance anay, zany hoe tsy afaka miaro an'le olona miara-miasa tsony zany le assurance. Dia zay ny antony nahatonga anay nidy hatrany nanomboka tamin'ny maraina fa tamin'ny 12 teo eo tonga moa zany nahazo taratasy zay avy any amin'ny fanjakana moa zany milaza na mialalana anay hanohy hiasa dia efa miverina nisokatra daholo zany ny tobo rehetrarehetra sy miverina miasa ara-dalàna logistique pétrolière. Le autorisation azonay moa zany dia autorisation hiasana 2 volana dia araka ny hitanareo moa zany 2 volana zany somary fohy ihany dia tsisy visibilité mihitsy zany zao zay amin'le hoavin'le fitohizan'le asanay dia manamo zany zay satria 2 volana le fepitaona tsy fantatra zany hoe inona zavatra hitranga aorinan'ny 2 volana. Niveriny amin'ny laony ihany araka izany ny asan'ny logistique pétrolière ho raha vidividy tetỳ aoriana. Nisy fiantraikany teny amin'ireo tobi-pitsinjara solika ny zavantranga ary nisy mihitsy ireo tsy nanana tahiry intsony raha tsy ny tolakandro teo. Raha ny hevitry ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny OMH dia maro ireo fomba tokony nahafahan'ny logistique pétrolière naneho ny fangatahany ankoatra ny fampiatoana ny asany izay nampikatso ihany koa ny asan'ireo mpitsinjara solika maro ary nampitaitaina fatratra ny mpanjifa.